Any amin'ny commune Ambohimandry fantatra fa raim-pianakaviana iray izay nanolana ny zanany naterany vao 1 taona monja be izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha ilay raim-pianakaviana iray izay nanolana ny zanany vavy no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Mpamaky trano sady mpangalatra izay voasambotry ny zandary. Lehilahy iray monina ao Ankaditohy Tsimbazaza no tonga namaky trano tao ambony saha feno rivo tao Antananarivo Atsimondrano ka trano fivarotana misa efatra no teteziny ity jiolahy ity izay hovakina ny varavarana. Heno ny tompony tsena fa misy misikotra ny varavarana ka niantsony zandary ny feno rivo izy izay haingana be moa izy ireo ka tamin'ny iray ora maraina ihany io dia tratra tao ilay olona izay nikasa hamaky trano io. Raikitra ny fikarohana ireo olon-dratsy ka misy olona roa lahy izay miankina zoron-trano hanendaka lampadaire ka tratra niankina ny iray raha tafatsoaka ny namany. Lampadaire solaire roa no efa vongotra hita teny aminy miaraka amin'ny cadenas sy lakle ary antsy. Ity voasambotra ity dia fantatra fa IRJS no anarany izay 23 taona monina ao Ankaditohy ary efa nigadra noho ny asa fanendahana sy ny halatra zavatr'olona ka noho izany dia efa mpamirikeloka ity tratra ity. Natolotra ny fitsarana avy hatrany moa ny raharaha taorian'ny famotorana izay natao azy ary mbola karohina kosa ireo namany. Asa fisolokiana ao amin'ny Facebook hatrany dia mitandrema ry zareo roa lahy tratra noho ny fanaovana hosoka amin'ny tambazotra sosialy nandritra ny live fivarotana no nanararotra ireto pisoloky ireto naka tahaka any anaran'ny pejy iray izay mpivarotra entana lamody. Nilaza ho komersialy ry zareo dia naka vola avy hatrany tamin'ny mpanjifa ka efa hatrany amin'ny 30 tapitrisa ariary no azon'izy ireo avy amin'ireo olona izay mamandrika entana. Taorian'ny fitoriana natao ny 10 Martsa dia notadiavina sy nosamborina tany Toliara ireo roa lahy raha teny Ambohibao no nipetrahany ilay tompony pejy. Roa lahy Génération 2000 no nikotrika ity fika ity ary niaiky mihitsy fa efa fanaondry zareo amin'ny pejy hafa koa izao izay fika masisy fataon'izy ireo izao. Ry mpanjifa amin'ny tambazotra sosialy mitandrema hatrany amin'izay mety ho endrikendrika fisolokiana isan-karazany zay. Tsy tokony mora resy lahatra amin'ny pejy izay manao pejy sandoka ireny isika fa aleo manadiady tsara. Nambarany zandary hatrany fa naiza misy anareo tsy ho afa-miala amin'ny lalàna izany araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Eo amin'ny resaka vaky fasana indray nisy namaky ny fasana roa ary razana 420 no very. Nisy ho ny vaky fasana izay nataony Jolahy ny aliny alatsinainy 4 Martsa 2024 teny Ambohipaly commune Arivony Mamo. Mpanamboatra fasana nandeha maraina no nahatsikaritra izany ka nezahana nampandrenesana ireo tompon'andraikitra samihafa ka nanao ny fidinana ifotony avy hatrany ireto farany. Ny fasana voalohany izay nisy razana 13 polisa ka 420 dia lasa avokoa. Nakatony fokon'olona ny fasana ary narahana rakotra tany teo amboniny. Ilay fasana faharoa izay any tompokolahy Abdondry Amrado kosa tsy voavahany ireto tsy matahotody ireto na dia efa noezahanizy ireo novahana aza. Efatra raha teo ny hidiny fasana ahitana varavaramby, rakotra ivelany, tany sy rakotra anatiny
ary varavaram-pasana ka sarotra tamin'ireo mpangalatra no namaky an'izany. Tsara ny manamarika fa efa mandeha ny fanadihadiana lalina izay ataon'ny mpitandro ny filaminana manoloana an'ity resaka vakifasana ity. Eo amin'ny resaka zava-mahadomelina indray mpivarotra kôla no sady mivarotra rongony. Mpivarotra mandehandeha kôla, voanjo, sigara ary mpamonjy tsena any Ambatofahavalo isaky ny talata ity voasambotra ity satria nahitana zandary fonosana rongony misa 120 izay milanja 100 grama tany anatin'ny kitapony. Rehefa nofotorona raha lehilahy dia nilaza fa nisy nanafatra ireto zava-maniry maina izay voarara ho fohana ireto ka natory avy hatrany ilay mpanjifa. Samy voatazona atao famotorana izy ireo amin'izao fotoana izao na ilay mpanjifa na ilay mpivarotra an'izany resaka rongony izany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny vaovao izay raharaha fanolanana izay. Raim-pianakaviana iray tena 12 taona no nahavita herisetra aranofo nanolana ny zanany vavy izay zanany naterany vao 1 taona tao amin'ny komina Ambohimandry distrikany Arivonimamo ny alahady 13 martsa 2024 lasa teo iny. Tratra teo am-panolanana mihitsy ity lehilahy ity ka tsy afaka niala intsony satria ny reniny ilay tovovavy mihitsy no nahatratra azy. Niantso vonjy ilay renim-pianakaviana ka vory ny olona. Nosamborana ilay nahavanondoza ka naterina tany amin'ny Braon Zandary Ambohimiandra. Voapirofo ihany koa fa efa nandritra ny 3 taona izy io no nanolana anjanany saingy norahonany ho faty mihitsy ity vehivavy zanany ity raha toa ka milazany marina amin'ny rehetra. Efa mpamerikeloka ihany koa ity raim-pianakaviana ity satria efa voarorohy noho ny resaka vonolona ny tenany ka nampigadra azy tany tsy afahy nandritra ny 7 taona saingy rehefa tafavoaka izy dia izao tratra manolajanaka izao indray. Nandritra ny famotorana natao dia niaiky ny heloka vitany izy ary natolotra ny fitsarana tao Arivonimamo izy taorian'izay. Mahagaga sy mahatalanjona ihany koa raha vantany voanandre an'izay resaka habibiana izay nataony ity raim-pianakaviana ity satria vitany no nanao firaisana aranofo sy nanolana an'izay zanany vavy tsy mba zanakiza fa tena zanaky ny naterana zao dia vitany no nanaroatra azy aranofo tao anatin'ny taona marobe izany ka tena olona tena mendrika omena sazy faraky n'izay mafia satria tena voararany lalàna izany manao firaisana aranofo na miray aranofo amin'ny zanaka nateraka izany. Tena mampigadra ny tahaka an'izany ary indrindra fa ao anatin'izay fanolanana izay dia tena mampigadra tokoa satria mandika lalàna velona izay misy amin'izao izany resaka fanolanana izany. Izay sy zay ny masaka azona aroso tao anaty vidéo ity tomboko laza tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadiny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tomboko laza tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.